gasyrakoto. atolotry ny radio madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. tena tsy nampoiziko marina. Tantara mitohy nosoratany Randriana Arvelo Marcelin. Ireo any mihaina ny tantara: Daniela, Niony, Louise, Alain, Andoarinjaka. mandray feo Erjona Randimby Arvelo, mana totosa Niony Ramana Misapa. Sarotra ihany ty mitady azy tia. Efa traizatraiza zao no mitady fa tsy nahita mihitsy. Zay orinasa rehetra nanontaniana atao tsy misy mandray avo. Ao no milaza fa raha tsy mandoha vola 10 etsony tsy ho voaray ho mpiasa. Angatsy zao le mahavoa amin'ity fiainan'ity e. Zay manam-bola ihany no tsy maintsy tafita. Enes, na zany aza manam-pinoana fa tsy maintsy ho tafita ary tsy maintsy ho tafavoaka ihany andray andro any e. Riva tokoa le fotoana naisy radesy. Telo taona tokoa izay niarahanay roa. Hatramin'izay niarahako tamin'izay aloha tena tsaroko sambatsambatra mihitsy ny tenako. Za tena tia azy fa izy toa hitako tsy dia tena tia loatra fa ataony fanalana azy fotsiny aho fioberako azy. Indray andro izay aza moa indray aman-dreny radesy nangaringarika mihitsy nahitanay miaraka. Fa za aloha tsy hanaiky hatramin'ny farany fa tsy maintsy lasa vadiny radesy, na iza hitsabalana na iza tsy hanaiky amin'ny fianakaviana. Tena miaratsiny fa zao vao tonga e. Mbola nisy orinasa niantso amantsy ka voaterina monjy an'izay aloha. Fa zao raikitra le asa fa saingy any fianaratsonga le izy e. Fianaratsoa? Ie, fa aleo aloha manao an'izay fa hipetrapetraka eto andreny voatreto fotsiny ve. Za zany dia napetrapetraka ho teto fotsiny nandritra ny adiny iray. Fa ahoana raha nampandrea tamin'ny telefonina e? Miaratsiny akery malala fa tampoka be tampoka loatra le fiantson'le tompon'andraikitra tao amin'le orinasa. Dia nikoropaka ka adiniko ingeny nampilaza taminao e. Za koa moa tsy nanana fahana raha teo. Ka fanaovana tsinotsinona mihitsy zany e. Aiza ve raha ngaha ohatra n'ireny makoril ireny ny tena. Ianao koa? Firy izay ny lehilahy nikotikody ateo fa za fotsiny tsy nanaiky azy. Ianao zany no adalako. Naninona raha nanaraka azy ianao? Ianao tsy mahay manararoatra ny vitana izay miseho eo aminao. Angaha za makoril ny fiheveranao a? Tsy tia atsoa zany ianao a? Tsy hoe tsy tiako ianao e. Tsy zay. Mbola tsy fantatra neny tena anjaranao na izay tena ho anjarako koa e. Mety olona hafanena tampoka eny an-dalana eny dia mifankaty. Inona ny antony tenenanao azany ary? Ka tsy efa nilazaiko teo ve fa andeha hiasa ny fianaratsoa e. Tsy hitako izay atao eto andreny voatreto. Aiza ve rangako efa herintaona ny tediavan'asa tsy nahita mihitsy aho. Ny tanjoko aloha zao dia niasa fivelomana. Rehefa aveo aho mieritreritra ny momba ny fanambadiana. Dia ahoana zany ny momba antsika? Tsy aleo ve atao amin'ny fomba tsotsotra ny fisoratam-panambadiana dia hiaraka aminao amin'ny fianaratsoa?
tsy afaka nantanteraka an'izany kosa aloha raha tsy hoe efa tafiditra miasa mihitsy satria inona izany no ivelomantsika eo ny fiainana aneka tsy azo ataoko toto fa tsy maintsy dinihana tsara izay hafarany tsy azo ataony maika tsy faingana tao dianondry satria tsy maintsy hanambady foana eo amin'ny fiainana rery-beritinina izany tsy mandahan'izany akory fa mba roviana azy isika nefa telo taona ny rany dia maninona izany tsy mahalala ety amin'ny tanàna fa miaraka isika farafaratsiny azy ianao mba misehoany amin'ny ray aman-dreniky fotsiny aloha aleo aloha hiditra hiasa mihitsy dia avy eo re miroso amin'ny fikarakarana ny fanambadiana amin'izay ianao koa hitanao fa firy taona izay ny tadiavana asa izay vao mba nahita amin'izay aza any amin'ny faritany lavitra mihitsy fa tsy misy ny asa dia zarako aza mba mahita asako ary maninona mora miaraka aminao amin'ny fianaratsoany ianao tia koa ianao rery ve niady amin'ny fiainana any tany lavitrany hafa ny eny roa no Indray tsy tsara ny lehilahy raha mipetra-drery eny marina mihitsy eny voalazanao kanefa na dia ny saran-dalana hitondrako anao any aza nge tsy manana fa manome toky anao ary malala afaka enim-bolana eo dia hiverinaka-anao aho dia ho karakaraina ny raharahantsika raha tonga any ve ianao tsy ho adininao ary efa mahita ny tovavy ny fianaratsoa any ianao sady ry zareo nge tsara avy aloha izany rehetra izany ho any ka fa andaontsika mba andeha hiala voly kely andao mba hijery sarymihetsika andao ary raha izay no tianao dia rehefa avy any amin'ny sarymihetsika dia any aminay no matory io indray ny ianao za nge ka saika andaminy entany ho hitantsika ihany ary izay atao izay ataontsika eo aloha mety daholo ataoko mihitsy izay fomba rehetra hitazonana ity amin'izay matsy aho mitoejaza dia tsy afaka tsony ilay zalahy io fa mitady ho be vinaniko eo mitady fomba rehetra mihitsy ilay zazavavy ty mba hamatorana amin'izay mantsy dia mety ho be voky izy dia tsy maintsy hanambady azy za aloha mbola tsy tia hanambady mihitsy raha tsy tena hoe efa tafity ary ino ny tia mahalasa eritreritra anao raha dezy tsy mahafaly anao nga izao fiarahantsika izao tsy dia hoe izany fa mieritreritra n'lay asa voalazako taminao iny miankina amin'io mantsy no avintsika roa ary ianao koa aza sady to ohatra ny lasa saina izany no to mirana tampoka teo tsy haiko hoe maninona izay mahalasa sainanao eo na le hoe hijery sary mihetsika nga ka ilay hoe ianao andeha lavitra no mampieritreritra kanefa moa izao ny lahatra ka atao hoany tsy zany akery malala fa mba faly amin'izao fiarahantsika izao misy toetra tsy tiavako an'ity bertiny ity mihitsy ho hita eo ihany raha izy ny anjarako dia tsy maintsy ho lasa vadiko miankina amin'ny fandaran'Andriamanitra io fa ny zavatra mahamaika aloha izao dia ny hananana asa hivelomana ihany avy eo manaraka ho azy ny vehivavy vehivavy maro be rany tanàna ity enjehan'ny alika hoy ny fitenin'ny zalahy tanora izay ohatry to mbola lasa saina ihany ho zany malalako izany hitanao fa tsy maintsy mieritreritra n'ity dia lavitra ezaka ity tsy maintsy hanomana ny entana izay hoentina dia rehefa tonga any ianao dia mba tsy matetika amin'ny finday fa sao variana any rehefa mahita ny akanga tsara soratra dia anariny koa tamatrano rehefa mahita ny Romeline ry Jacqueline ry Kialasosy ry zavy tsara eny esy ianao koa aza matahotra ianao fa antsoka ianao rehefa tonga any dia izao aza mandefa eritreritra lavitra loatra ho tokony omeko anao fa raha vao milamindamina ny asako any dia hiverinaka-anao aty dia ho tanterahana ny raharahantsika roa ho hitako eo izany eo ny tonga amin'ny fitenenana hoe nitoky fitaka fa ny atao no hita aza matahotra fa mino fotsiny ihany tsy hanary anao izany akery malala fa namono voay ihany tsy maintsy hiravaka ny vanginy izany mahita fa matetika ny mamono ny voay ny tsy maintsy hiravaka ny vanginy koa efa ho 3 volana izao no nahatongavako teto Fianaratsoa ary vao raisao mahatsara amin'ilay asa
amin'ny akapobeany aloha dia azo lazaina fa milamina ny fiainako e. Na dia mipetra-drera aza fa ny olana dia ny fikarakarana sakafo maraina sy riva. Zaho mbola tsy mahazo fialan-tsasatra ka mbola tsy afaka hiakatra any Antananarivo ka amin'ny Bertina. Raha ny marina aloha dia tsy tiako hoentina aty Bertina satria mbola tsy vita ninninina izay e. Zaho aloha tsy dia tia vehivavy ohatrandry Bertina ireny noho izy jefojefony sady fetsifetsy. Efa tazako nampiaraka tamin'ny lehilahy hafa izy ka izay tsy nahamaika aheroso amin'ny fanambadiana. Zahako moa dia lasa saina eto fotsiny. So ihany alohan'androany fa andro tsy fiasana e. Androany tokoa moa ilay fotoana mitobotrano satria laza tamiko ry zareo fa hitondra mpanampy eo sady toa hoe fianakaviany ihany hono ilay tovovaviko. Sotra betsaka madama ao manatitra azy a. Fa hifanaraka indray raha mifanaraka dia ho raisiko hiasa tampoka izy. Manahoana ianao Ramose? Manahoana? Oay, takatra beka ianao mijery anazy. Fa inona ka ny antony? Taita ihany satria miaveriko hoe efa tovovavy ampy taona ianao. Ahay mbola tovovavy kely. Fa firy taona moa ianao io raha tsy mahadiso azafany. Vojiny ianarako. Dia faly mahafantatra ny rozo ary ahy e. Fa ny mahalasa ny eritreritro izao rozo dia ianao mbola tsy ampy taona ity a. Hitanao fa tsy azo ataony ny mampiasa olona tsy ampy taona e. Hiara-ny lalàna raha vao manao an'izany. Ka iza nge Ramose nahita an'izay hoe lalàna amin'izay amin'ny asa aty an-trano aty a? Avelao aho mba hiasa aty aminao ka? Ka tsy izany anie rehetra e. Fa mety hitory ny havanareo, ny ray aman-dreny dia higadra. Mety handoa-onitra mihitsy. Dia izay io mampisalasala io. Hitanao fa zaho koa vao manomboka miasa dia ho sahirana eto ako. Tena mba mangataka re Ramose a. Izany azo lazaina hoe tsy manana ray aman-dreny intsony e. Satria mamanay a efa maty. Dadanay nanambadika ny olana dia masika be ilay renikeliko. Ay. Ilay dadako kofehy manara-panjaitra fotsiny dia tsy avelan'ilay renikelo mpianatra intsony a. Nefa anie izaho Ramose mbola te hianatra e. Mampalahelo ianao izany. Tokony hanala fanadinana mihitsy aho io izao kanefa tsy afaka no fianarana intsony noho ny fanakana nataon'ilay renikeliko. Dia izay ny antony iasako mba azahoako manohy fianarako e. Tsara aloha izany tarigetranao izany e. Izao ary manaiky anao hiasa ato amiko noho ny fiangavianao. Fa aleo aloha manao taratasy mpanekena ihany a. Mba tsy isian'ny olana any aoriana any. Ramose kosa dia mandefa fisainana lavitra ery. Tsy maninona lera izay no tianao e. Vonona anao an'ilay taratasy mpanekena moa izy teo. Izay indrindra. Dia misaotra betsaka indrindra Ramose a. Tena zava-dehibe amin'ny tokoa ny nandraisanao hiasa ato aminao. Tena tsy adiniko mandrakizay mihitsy izao a. Mba aiza ihany aza ny tsy nandrinisam-baovao intsony raha dezy. Tamin'ny voalohany nahatongavany tany Fianaratsoa ihany izy ny antso matetika fa tato ato dia mahalana mihitsy. Sao dia marary aza na efa manambady. Aleo aloha rangahy atsoina mihitsy a. Allô? Allô? Ahoana kiry malala? Fa ahoana ianao tsy miantsony tato ato sa efa manadiny tanteraka anay e? Somary be asa tato ato a. Dia izay no tsy nahafahako ny antso mihitsy. Inona ny vaovao any Antananarivo any? Tsy misy vaovao fa mangingina e. Miandry ny fahatongavanao.
Za efa manimanina anao mihitsy. Toa efa misy olona milaza tamiko fa efa manambady ianao. Tsy mbola manambady zany aho fa somary sahirana fotsiny amin'ny fikarakarana tokantrano sy ny fandrahoakanina e. Dia naka-mpanampy kilasy mandry. Vehivavy ve mipanampinao? Inona moa zany tsy efa ho lasa mpivady eo nareo nefa rany? Ninona zany mihitsy fa tandrema nefa fa mety ho tonga tapokany amin'ny ora tsy ampoizina. Ka mbola tovovavy kely anie zany e. Zany ve dia mahasaro-piaro anao e. Ka ny kely ihany anie no lasa lehibe fa mitandrema tsara e. Araka ny voalazan'ny teny ao anaty baiboly hoe ny kely indrindra no niandroanao ary ny lehibe indrindra no efaranao. Zay fa efa madiva ho lany ny fanaka mametra beloha mba netsoa manaraka fa zandrasany za foana ny antso e. Veloma re, dia misaotra ny antso. Vita indray aloha ny asa androany fa andeha mody. Roa taona sahady izay no nahatongavako teto Fianaratsoa. Za ty mbola tsy afaka naka fialan-tsasatra mihitsy raha tsy afaka herintaona. Zahay mihitsy no nampimenomenina amin'ny Bertina fa variana amin'ny asa loatra kanefa moa iaraha mahalala fa ny asa ambonin'ny zava-drehetra ka tsy maintsy hatsaina. Moa efa tsy mikarakara sakafo tsony. Efa misy an'ny rojo ka tonga dia mamata-ambonina fotsiny. So ihany fa nisy azy ao. Izy aloha tovovavy ny mpivoarina satria tsy mionona fotsiny amin'ny toerana misy azy fa miezaka mianatra hatrany. Ody rojo Ay ve ramose ihany e. Masaka ve zao sakafo zao fa tena mahatsiaro noana mihitsy aho zany. Miandry kely eo amin'ny 10 minitra eo sisa raha be indrindra dia masaka ny vary e. Ay. Fa koa misy vomanga netoko avy any ambanivohitra maliny e. Raha ohatra hoe mavoa ramose. Indray marina. Tena tia vomanga tokoa ka. Ela izay tsy ninanako vomanga izay a. Misaotra fa izay nge ilay tsy hafozako anao mihitsy. Aiza indray ramose fa mba atao izay mahatsaratsara ny fiarahamonina. Marina reto izany a. Nefa aza dia mihinam-be loatra amin'io fa sao dia tsy mahalany vary eo tsony a. Sady tena ilay sakafo tena tian-dry ramose anie ny laoka ao e. Zany? Ka ramose ny tena hoe tia ravitoto sy henan-kisoako. Tena misaotra anao fa tsy hihinana betsaka amin'ity vomanga ity aho sao tsy mahavoa firy amin'ilay ravitoto sy henan-kisoa eoko. Sady ilay laoka tena tiako marina izany. Fa aleo aloha avadika ho any resaka e. Herintaona mahery tokoa moa izany ny asanao tato amiko izay. Kanefa ohatran'ny efa ela be ery a. Dia izao. Ino tompoko? Ahoana ny fandehan'ny fanadinanao ao? Misy tokonaina ihany ve sa ahoana e? Hoatry tena manatena tokoa ramose fa tsy maintsy afaka. Zany efa nanala tamin'ny herintaona fa tsy afaka e. Zany? Am'tindry am'toraka teo a. Mino fa tsy maintsy tafita. Dia izao. Miraro soa anao mba ho tafita soamantsara re. Vetsy ny tovovavy toa anao no manana fikirizana mianatra ohatran'izao. Aiza indray fa ramose koa dia mandokandoka ery. Marina e. Tena zany mihitsy e. Fa ianao a sady miasa no miezaka mianatra ihany koa. Roa taona sahady izao no nandeha nandratezy ny asa tany Fianaratsoa. Angatsiatsika mihitsy ny fitiavanay nandritra an'izay roa taona izay. Zara raha miantso amin'ny finday izy. Matetika izany miantso. Kanefa dia vitsy teny fa maika lava noho ny asa hono.
Asa tokoa aloha na ny asa marina na variana mitovavy any. Zay andro anga dia andro fa tsy anjaranay angamba niaraka ka dia aleo mifampitsodrano za sy radesy. Lany fotoana eo ampiandrasana azy fotsiny. Za aloha tsy mahataty tsy miaraka amin'ny lehilahy zany. Efa bolana tokoa zao no niarahako tamin'ny balita. Zay roa koa aloha tena mifankatia. Ary za zay efa mitoeja zay roa volana zao. So ihany aloha fa efa hiroso amin'ny fisoratam-panambadiana zay izy balita tsoaty. Ay, efa roa taonandroany zany zao no miasako teto Amindray izy. Izy aloha mahafinaritra, saingy izy diso montona loatra e. Kanefa raha lehilahy hafahafa aloha teo amin'ny toerany, efa nararotiny a. Araka ny fitenenana hoe ngela maraindroa dia tsoroko aloha fa manomboka raiky pity Amindray izy a. Sarotra amiko anefa niteny azy an'izany araka ny mahavehivavy ako. Efa nanomboka nanao fihetsika manaitaitra azy ihany fa izy ohatrany tsy taitra mihitsiko. Efa nataoko daholo na fanaovana fitafiana manaitaitra. Efa manao jupe fohy kely manao short, fa tena piasa be loatra ty iziko. Asa mety efa manana fofombady any ambadika any angamba izy, dia izay ny antony tsy maharototra azy. Za koa dia lasa eritreritreto fa efa miroa folo zao. Efa vonao sakafo ramose a? Efa ho avy tsy ho ela rojo a, sady efa noana koa zany. Misaotra betsaka rojo fa tsara mihitsy ny sakafo nona dia hoe sakafo tsotsotra aza. Aiza indray ramoseny dia hoe tsara fa ramose koa dia mandokandoka ery. Tsy maintsy hoe miaina amin'ny zava-misy e. Tena tsara ka. Tsy voatery eny hoe sakafo be miaraka amin'ny hen'omby sy henan-kisoa reny ihany no matsiro e. Fa na io ravitotototom-boanjo io aza na hoe ravi-bomangazy patsa na trondro maina dia efa tsara ka. Marina izany e. Matetika aza ny ireny sakafo matsiro be ireny no tena tsy mahasamamy. Aleo mba mihinana sakafo tsotsotra ihany indraindray fa marina ny voalazanao satria andaso kely aloha fa misy miantso azy zany e. Mandehana aloha tohizo andaranao rojo a. Entoko. Allo? Maheno e? Mitenena? Ay, Bertina malalako. Ay, izany Bertina izany ny fofombadiny. Aleo hoe hoeniko tsara ny resany. Manahoana radesy? Salama tsara e? Kelikely ihany ny fahanetovy ndraiky ka tonga dia tsoroky ny resaka e. Rehefa nandinika mombamomba antsika radesy dia aleo mifampitsodrano sika fa lany andro fotsiny. Ny fotoana mandeha ianao tsy fantatra izay na efa manambady na ahoana. Ka izao mangatatsodrana fa anambady atoato amin'ny sabotsy izao ny fisoratam-panambadiananay. Ohatray, fa ahoana koa zany nivadika tampoka izany ry Bertina? Ny fikarakarana ny ho avintsika neny na tonga hiasa tia tany lavitra ty e. Kanefa dia nivadika ianao ka hoe anambady. Ka izay e, anambady efa tapa-kevitra amin'izay. Netsika tao ohatran'ny manjeny andro lava fotsiny. Midorororo ny fiten'ny tanora. Tena tsy napoziko ianao ny hivadika ohatran'izao ry Bertina. Marina e, za efa saika hikarakara ny raha antsika afaka enim-bolana. Kanefa moa atao ahoana e. Ndresy matsy ry Bertina. Dia mitsodrano anao aho e. Mba ho vita soma tsara ny rahanao. Tadidio fa ianao no mivadika fa tsy za. Tadidio fa ny lehilahy hono tsy boky eritaona. Misaotra betsaka amin'izany
zany tsodranomenao zany fa dia mametra belomy e ary dia miala tsiny indrindra ny fanapahan-kevitra. Raha azoko tsara zany dia le tovovavy antsoina hoe Bertina fofonimbadin-dramose anambady zany le tovovavy fa tsy mahandry azo tsony ndry tao mampalahelo indray Ramose marina. Kanefa aloha mahatsara zavatra satria amin'izay dia mety ho raiky piti amiko ihany izy sady izay eny mitovitovy ihany miendrika misy aza milaza hoe mpivady hono izay ko tsy maintsy ho lasaka ihany zany ianao Ramose Radezy a. Aleo aloha hikarakara ny sakafon-Ramose ka hatramin'izay nisarahan-Ramose tamin'ny fofombadiny izay dia tsy be resaka tsony izy malaikomana malahelo lava izy koa moa diso endry be loatra kanefa dia tovolahy sady taviny ny volony toy izy raha zaho aloha dia tena tia azy e ary tena fitiavana fa tsy hoe fitadiavana tombontsoa. Sarotra amiko kanefa nilaza amin'ny fanindriko ndre sy mantsy raiky piti amin'ny lehilahy tsy miraika amin'ny tena akory e kanefa mino mihitsy afa tia Ramose fa saingy miandro fotoana izy fa tsy anisan'ireo hoe lehilahy mpanana loatra tovovavy roa tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra ana dia tsy tokony ataoko ary izao fihetsika izao satria raha vao miana any eo dia mety vehivavy hafa indray ny tia Ramose mety vehivavy any am-piasahana na mety fanena amin'ny any an-dalana tsy fantatra Ray andro sisa dia ho tonga ilay andro manan-tantara eo amin'ny fiainako dia fanatanterahana ny fisoratam-panambadiana Isy Balita. Izay aloha ny vita ny tantaran'Isy Radezy. Lehilahy tsy mahavita azy fa manjeny ny andro lava fotsiny. Tsy mba taka amin'ny Balita, tsy miandro baolina mitompona fa tonga dia mandaka baolina avy hatrany dia any anaty arato. Fiainana tsy misy fitiavana izany tsy lasa izany. Indray marina amin'ny dimy maraina sady fa maneno ny revay zaho koa tena resy torobe satria be asa omaly androany tsy maintsy an'ilay marina indray ohatray marina tsy rojo ve tia matory eto akaikiko ity fa inona ny dikan'izao e fa ahoana izao fa ahoana ianao no tsy any fandehananao ry rojo ny matory tsy mety mihitsy izao Ramose tena miala tsiny Ramose fa nanavinavy alina dia nahatsiaro nangatsika sady ny andro koa moa ririnina raha teo dia izay ny antony natifiko teto mba azo hafanany fantatra ny eneriteritra ao e satria tato ato dia manao fihetsika manaitaitra ianao mba ahasarika ny mba hanadalako anao hitako ane reny fanaovana zipo fohy kely reny ny pataloha manara-batana dia amin'izay aho zany dia ho taitra dia tsy atohatra afaka-panaka anolana anao dia higadra mbola kely loatra ianao rojo fa
aiza indray raha misefa ianao koa dia mandefa fisainana lavitra loatra zany efa feno 20 taona e efa manana kara-panondro ay ve ary tena tsy fantatra fa efa 2 taona sahady kay moa ny esanao tato alefa raha rifontsika amin'resaka tsara fa maika hiasa e eny raha misea pitsy moa zany no anatanterahana fisoratam-panambadiany Bertina aleo koa vita eo amin'izay ny tantaranay roa fa tsy anjaranay niaraka e fa tsy maintsy mba mieritreritra an'izay vehivavy ho alaina vady amin'izay kosa aloha e raha tsy olona fantatra toetra kosa aloha sarotra nakavady azy e so varimbariny lavitra ihany ary aty ka tsy mahita akory ny eto ambany maso fa maninona tokoa moa raha rojo no resahako e izy a sady tsara tareny tsara toetra mino fa tsy andany faniriko izy e za fotsiny sisa no andrasany raha reny fihetsika nataony ireny dia izay rojo ny faniriko a tapa-kevitra fa hanoro tokantrano ka any aminao no mety efa ny safidiko ka ho tsiniko ve zany ka ahoana ny hevitrao e tsy napoziko aloha le fanapahan-kevitrao e kanefa na dia zany aza eny avy hatrany ny valiteniko ka satria za koa nefa ela ny tianao mangina e kanefa sarotra amiko ny ilazan'izany amin'le mahavehivavy aho sady miandro fotoana ny zavatra ehetra e fa misy vavolazaiko aminao androjo efa nivaly ny fanadinana baccalauréat dia afaka soma tsara ay vaovao tsara kosa zany ko dia arabaina zany ianao fa afaka fanadinany niezaka mafy tokoa ianao matoa tafitaka mendrika ody araina etsoroako zany malalako zany a rojo a tiako anie ianao e boramena be ahiko hiara-dalana sika manomboka izao misaotra ramose za koa tianao aza tao an'izany ramose zany ntsony aloha e atao fotsiny hoe rahatezy malalako amin'izay ka rehefa izany aza dia aleo atsoko hoe dezy fotsiny zany e satria ianao anie mbola tanora fa tsy mendrika natao hoe radezy ohatry ny antitra be ve radezy ye ohatrany hoe efa olon-dehibe loatra zany ka ka anarako daholo zany fa zay tianao atao hoe tsy maninona enimbolana izay mifankatiavanay sy dezy hatramin'izay niarahana izay tsaroko sambatsambatra mihitsy tena hoe tsy mbola nahita fahasambarana toy izany teo amin'ny fiainako e za koa moa mbola tsy nity olona mihitsy fa izy voaloham-potiavako ko tsy maintsy ho tanterahana aingana zany fisoratam-panambadianay satria efa bevoka 2 volana taona maromaro taty aoriana dia ahoana zany mama le za hianatra hitondra fiarakodia zavatra hafa aloha ianarany toy ny hoe fianarana manamboatra fiarakodia na mozika na taranjam-panatanjahantena ohatrany hoe lomano haiady sy ny sisa betsaka ny hery feno ny zavatra azo atao e
ka mba hampianariny dada mitondra ny fiarantsika ange tsy mety zany sady dadany hoe tsy manam-potoana fa miasa foany reraky ny asa tandremy so mianatra mikitikitika foany eo mamono olona sady mamono tena manimba zavatra aleo mihitsy miandry fianovana amby folo taona dia amin'izay dia mianatra amin'ireny sekoly fampianarana fiara ireny dia zany sy zany vaovao dia izy te hianatra mily fiara ho ny feno zanakao dia nolazaiko izy hoe tsy mbola fotoanany mihitsy aloha zao fa aleo miandry valambe folo taona marina mihitsy ny voalazanao fa afaka miandry fotoana daholo zany tokony hianatra tsara aloha le ry dia avy eo hito ihany izay toyany folo taona sahady moa izay ny vadintsika roa tena mandeha ny fotoana ka tsika azanety efa efatra sahady tena miazakazaka marina ny fotoana raha voateraka eo dia efatra ny zanatsika tena vetivety marina ohatrany hoe vao omaly dia zany zany akiny ny vaovao ry malala ray volana eo sisa dia tsy maintsy hanainga ho any Antananarivo sika fa andray no voatendry asa tena tsy nampoziko indray zany fanapahakevitra zany kanefa izay moa mibaiko ny lehibe dia tsy maintsy manaiky zany tsika amin'izay toerana andefasana atsika ka inona moa fa dia misaotra an'Andriamanitra aloha fa mbola miasa ihany na ny aty na ny any mitovy ihany satria eto Madagasikara ihany tanindrazana avokoa fa ny tombony fotsiny mba afaka amin'ny faneraseran'ny fianakaviana ny vohatra ny ankizy dia mba tsy very amin'ny fianakaviana ihany koa izay marina satria za marina zao vao indray mandehany mba nanao fialan-tsasatra tany arivo nandritra n'izay folo taona izay efa ela ny zavatra mety hitranga fotsiny dia izao ianao aloha mampieritreritra rehefa mifankahita amin'ilay namanao taloha mety ho voatariky ny namanao isotro toka ohatra ianao sa izy amin'ny mahitako na hoe mety hifankahita amin'ny Jacqueline na ry Sabine na ry Bertine na ry tsy haiko tsony izay simpanao taloha tany dia tsy horaikitra indray ve nyrevy taloha raha malala ihany mantsy nitoetra anareo lehilahy toniko aza tezitra moa vazivazy aniny ka lasa lavitra koa sainao zany za efa lehilahy lehibe zao ve dia mbola anao an'izany ihany tantara taloha zany ary efa lasa ny zavatra taloha izy le mpihiry izay laha ny andro amin'ny resaka tsy hihinan-kanina ka ndao hanomana ny entana hoentina eny tokoa aleo mimana dian'izao fa tsy efa akaiky ny fotoana izay vao hikoropaka eo so tonga amin'ny fitenenana hoe taitra ny olona tsy mba taitra ka taitra rery vao mamaky takotra andao azako andao hanomboka andamina netantsika sao dia amaky takotra eo sy filipa koa rehefa tonga tokoa ny fotoana andehanana taona sahady zay ary moa mampipetrahantsika teto andrenivohitra mahafinaritra aloha aty sady afaka mianatra zavatra maromaro satria be fianarana aty toy ny hoe fianarana tem-pirenena mozika sy ny sisa marina mihitsy aloha zany voalazanao zanytry feno zao dia mamanina roatra mianatra zavatra maro fa tsy manjeny ny andro lava fotsiny zao koa zany vao fantatra daholo ny avany dada rehetra ireo andrenivohitra mba tsotsotra daholo aloha ny avandrainareo hafa tsy tia dadatorainy beza amin'ny vady ty ihany io somary hafahafa ry zareo ka rehefa tonga mamangy azy ihany ianao dia tsy mba hita hoe faly mihitsy izy mivady fa matomatotra be toy ny hoe sobakaka vanginy ireny
zay zany reneny le hoe manao tony ranony kopaka tonga namana vo mavomavo aleo aloha reneny andeha any an-tsena any fa misy zavatra tiako hovidiana any mandehana re faza mijanona riva loatra hitanao ihany fa fiainana amin'izao tsy de milamina loatra endraindroneny a tsy atao eo maso ny fiaino aloha fa naradeziray ny azany hoe zao miovy no nipetraka taty andreny vohitra aiza ve ka amin'ny folo alina vao miditra atao trano sady mamofona toaka be ny vavany inona raha tsy mitombona ihany le ahako tany fianaratsoa hoe iovy radezy rehefa tonga aty ely zany ranga araka mifeo eniko to hoe efa mipetraka eto andrenivohitra hoanareo zay tokoa manahoana aloha pertininy de firy zao ny ankizy manahoany radezy telo zany zanako amin'izao indray andro zay hitako nitondra fiarakodia miaraka tamin'ny madama ianao mbola tanora kosa aloha madama hitako mihitsy ny fiainanareo fa metimety zany mianay ranga tena tsy mamelo mihitsy fa ahoana fisotro toka be no sady maro vady balita vady ka maninona moa radezy raha mba manala azy kely any sika mba iverina indray zay ny talorena tsy mety tsy azo atao tsony zany ianao aneny mivadika taloha ankehitriny efa samy manambadysika de mijanona ompinamana fotsiny ihany eny ary fa tsy maninona fa mba eto misotro toka etsy mihitsy baritsy aloha fa sady tsaina mahazo ao fa mba hanala azy kely aloha raha zay anga tsy maninona fa za koa aza mba mangatsika ka mba mila misotro kely tsy zary bertina fa mba misotrosotro fotsiny rehefa mba manimaniny rehefa mba falerina amin'ny namana fa ohatra anareo zao fa za kosa aloha tsy manao an'ireny hoe mandry atatatra ireny rehefa mba misotro fa tonga de mba mody avetrany tsara kosa zany ko raha mba ianao ranga mba vadika saingy tsy anjarantsika tsotro miaraka fatatsara taloha zany fititsy tanteraka ho le fitenenana fa aleo aloha isotro kely farany de ody ody rojo ody voaingana fa mangatsika be manisatena fa raha tsy vo varavarana tonga de vakiko takako ty varavarana fa aingana izy indray zao sotro toka tany indray le kiarla iny ody ody efa niova tanteraka no tonga taty Tananarivo ianao aingana rangana ro fa elona loatra manisatena aya roa aza mitabataba loatra rehefa manaitra ny mpiaramonina ridezy efa miraika amby folo alina ane zao ka iza de davinao ijajirika eto foana re za tsy maintsy mitabataba manambava tsy maintsy tato zao de niova mihitsy nitoetranao misotro toka sady alipodina foana ka ny olona zany tsy mba hirevo mihitsy aminareo si fantatra ne ianao fa tany amin'ny vehivavinao tany am'le bertine indray zao ianao io aiza ndray fa ianao ko de efa sary mpiaro eria hoe inona ka
ino za fofon-dranomanitra be zany tokako zaniko tena tsy manaiky an'izao kosa ary dezy a tena mariny tsy manaiky azy ianao a tena sanaloha re le tsy vaniny ty sa anao very dezy mamono ahy fa oana le verino fa tsy sahako aleoko matory fa edy amina daly eo ave mbola miteby fitiavana amin'ny radesa ny foko tsy amelako iny raha tsy laza vadiko indray misy mahatsara azy aloha raha ranomanitra nafafiko tamin'ny radezy iny amin'izay tsy maintsy hoen'ny raha matovady ny fofon-dranomanitra ary de raikitra ny ady sava ranonanto fotsiny iny fa maneja be mbola ho avy amin'ny fomba hafa e efa manomboka maivava koa ty rojo vadiko ty ka efa saika hidariko mihitsy izy fa niany nataoko tonga aloha fa zao mbola samy tezitra daholo izay mivady mahasotra na hiverina ao an-trano azy satria mbola toy ny sobakaka ny famangika ny mpamangy motsika ny vangina motsika aleo aloha andeha nalazy kely any ndraika zay mety de zay ny vaovao ry Bertina raikitra taona iny adinay mivady ohatray nolazainy afa nampiaraka taminao fa nahenony fofon-dranomanitra ao ony ary sao de mba fafazanao ranomanitra kosa ray tsy nanao an'izany fa sendra voatapoka angamba ianao tamin'izana nisy ranomanitra iny ka tsy aloha ve mba manimanitra raha dezy fa toy izay maimbomaimbo a tsy meloza zany moka mbola imezanao ihaniko raikitra tao mihitsy any ny adinay e mbola tezitra amin'le vadiko mihitsy hatramin'izao zany ny antony mahatonga hanala azy io fa misy zavatra olazaiko anao ty ry Bertina ka oky anao mba hiaino tsara sy andinika tsara inony zany raha dezy ohatray marina io ary fatateraka ny fanareko fanatanterahana an'ilay ody fitian'ny berasoa sisa de ho lasa vadika io raha dezy atray zany asa mbarako marina azafady ohatra ny lasa saina be zany ange ianao e de avy eo mirana tampoka indray fa inona ny antony tsy zany aho fa nisy volana iveriko very zay de rehefa nydinihana kay tsy very ilay izy fa misisika ao anaty poketra ao ay ve zany fotsiny de zay no tiako lazaina ka ahoana ny hevitrao sandray ve raha desy ka nytanina zany efa nanety teny taminao tamin'ilay Indray andriny fa ianao miavona sady ilay vadika ao an-trano fa lasany asa lasany asan'ny toliarainy ary tsy hiverina raha tsy afaka telefonina ka na ho any aminay foana azy ianao malalaka re ny lalaka le ka mbola mieritreritra tsara aloha e zay vao manapa-kevitra ka inona moa zany lolana fa isika koa nefa mifankaty ihany taloha e ka zany anie de mba mahatsary ny andro fahiny e raha dezy a tiako anie lahy tsy miova mihitsy ny fitiavako an'lahy itsoroako kely ianao
dia misaotra kilo Bertina fa zay mihitsy ngely tsy hafozako anao e fa adao amin'izay ary ahody any aminareo dia andray toizana ny revy ny vola misy ny ainako mbola matanjaka be mihitsy a zay mihitsy roasiko lazako tamin'roseria aleo aloha mba hody kely mba hitserany salany trano dia ametraka vola fa tsy misy tsony angamba ao tena efa nianso matetika tamin'ny filaiko mihitsy izy ny vady aman-janako izany e fa afa ihany aloha ilay miaraka amin'ny Bertiny sady ely izay tsy niarahana ireo izay tena mahay mampirevy izy anka tsy afaka atao an-tsaiko mihitsy ilay revy manadala zao ve ianao ry de zao miditra ny trano e zao vao mody mino mihitsy efa tsy maintsy nylafika tany amin'ny Bertina tany indray zao ianao io zay mianakavy kely moa dia efa tsy miteny tsony ianao koa vao miditra ny trano averangah dia efa tezeranao sahady zany mihitsy ange makaleo ahody aty e nigidrakidra tsy misy farany raha teny dia koa eny ianao raha ngaty dia mahazo mandeha tsy izay mihitsy ny ampifilafilaina eo te ody de mody tsy te ody de tsy mody za koa raha ngah efa leo anao mba te hiova koa e aleo mba manao fiainana ohatra ny sakafo ihany ny fanambadiana ka araka ny voalazan'ilay namako izay hoe aiza ve ka dia eno mifoana no hohanina fa ndraindray koa mba miovaova e mihinana henakisoa ndray Indray zay filazanao azy e na henakisoa na henondro na hinana alika koa azy mandehana raha andefa aza fampiatsara velatsy fotsiny eto tena mahomby aloha lay tetikantiko fa raiky petite amiko ihany raha de izy za koa nanaraka tsakasy andavan'izay voalazany neny berasoa sady izy koa tsy de maka vola be fa saingy izy alavitra fotsiny misy azy fa ry zareo mpitaiza miseseo amin'ny gazety sy fahita lavitra ity mahay ry zareo fa sasatsasany amin'izy ireo maka vola be aman'olona aleo aloha hikarakara tena no manjamanja fa efa ho avy izay radesy raha va ihany nitokantrano radesy fa tratra mibekorotana koa dadany tsy mody mihitsy rineny dia tsy haiko ry anaka e hatramina tonga avatsika teto Tananarivo dia ohatra ny toetrany io ny vadika mihitsy izy fa inona no nahatonga ny dada mivadika toy izany e kanefa ne le raha matoa hoe vadiny dada amin'izao fotoana ne tsy dia tsara akory neny aza ny tsara tsy izy le raha matoa tazantsika sy neny niaraka ny dada tena tsena tamin'ny sapotsy no niditra sy fitiavam-behivavy feno tandremo ianao sao dia makatahaka indray anao rehefa manambady tena leo miala nenina miaraka amin'ny vehivavy maromaro rehefa afa-po zay vao manambady dia misafidy vehivavy iray ianao dia izay ihany no mivadinao eo amin'ny fiainana aza mba mampijaly vady aman-janaka izany rehefa manambady aza manao toy izao ataondra ianareo izao e endrerineny na dia ny vola omeny dada atsika aza nerineny dia tena tsy ampy mihitsy fa so ihany aloha neny fa mivarobarotra eto madinika sianana ary voankazo fa raha tsy izany angamba dia sahirana teto isika na izany azy aloha ry feno raha ianareo raha dia izy
izy nahitanareo masoandro ka dia ahajo ao ihany fa nahitana masoandro a na dia hoe tsy mety aizany nataony. Izay mihitsy e, sarotra no mitsara olombelona fa an'Andriamanitra no mitsara. Ny makatahaka amin'ny fanaony kosa no tsy azo atao tsondrona eny a. Marina mihitsy sa voalazanao izany anaka. Za ne mahita asa birao e, fa ny olana dia ity raha vao miasa a dia tsy misy mpikarakara ny ato an-trano satria dia lany any am-piasana any indray andro tontolo maizy mavambolany fa afaka miditry ny trano. Aleo marina aloha neny mivarotra ihany raha izany e. Amin'izay koa neny tsy baikibaiky ny olona fa manao asa maleo tena tsinona. Eny e, mba misy sakafo-tsika isan'andro ihany aloha ny tombarotra azoko amin'reto fivarotany reto e. Zay ranga vao vita ny asandroany a. Aleo aloha manala azy aty amin'ny bara aty vao mody any an-trano e. 5 taona tokoa moa zay no nifadiko tamin'ny Bertine. Efa ho 3 sahady ny zanako raha teraka io izy. Tsy misy olana aloha ny fiainana fa ny vola fotsiny mizarazary e. Fa ny mampieritreritra dia reto zanako tamin'ny rojo. Ry zalahy efa manomboka ho lehibe. Tsy maintsy hanome tsy miary zalahy no nifandozako azy ka tsy hisy ikarakara amin'ny androm-pahaterako. Reto zanako Bertine tsy azoko antoka be loatra koa. Dia izay raha dia izay a 5 taona androany izao no vaditsika. 3 amin'ity akiboko ity izao ny ankizy. Za tsy maintsy mijery ny hoavin'ireo ka tsy maintsy manamboatra trano sy fasana ho an'ireo sika raha dia satria na rosorojo efa manana. Za tsy afaka iray karandoha amin'ny raha vaviko mihitsy. Na dia za azany efa mieritreritra an'izany koa e. Ary misy vola voatahiriko ihany fa tsy ampy fa miandry kely fotsiny e. Za tsy tia halala an'izany fa tsy maintsy atomboka dia n'izao ny fanamboarana. Hitanao ihany fa ny aina tsy mifametra. Raha maty ahoana ny efa raha nyreto zanako reto. Amin'ity ny fiarakodianareo dia afaka manomboka ny asa sika. Aiza no isy an'izany fa ianao ity koa ve efa mitapitapy e. Efa reny eo ampelantanana ve dia amidy indray. Farany koa dia amidy nareo ny tenanareo rehefa tsy manam-bola nareo. Aiza indray raha desy fa fitsonjovana no avy ny zanantsika sy ianao anie no mahatonga manao an'izany e. Ny zanako sikala roja nefa tomombana no aviny. Rehefa izay dia aleo misaraka. Ny vadiko taloha izay efa nitalo tamiko mihitsy fa iverina ka sa hevitra ao. Resinao avy ry Bertine dia ararotinao a. Eny e, manaika fa izao kosa nefa tsy maintsy hipetraka aty ireo zanako 3 ary ndray mbola kely mijanona any amin'ny reniny. Amin'izay ry zalahy mba afaka mianatra sady afaka manara-masoandro zalahy koa e. Satria amin'ny mahatanora azy dia mety ahaditra izy. Dray tena lavitra akitsy rano izany a. Ataoko ahoana ny taiza zanadravy. Tsy ekeko izany a. Izy efa zatra tany amin'ny reniny tany dia tsy hanaraka an'izay teniko intsony amalivaly amin'ny mariny kely a. Tsy maintsy diso foana. Tsy manao an'izany ireny fa zazam-pakatora aman-dreny e. Efa tsara anatra ireny ka tsy hamalivaly anao izany a. Za aloha tsy hanatanteraka mihitsy an'izany fanirianao izany raha vao tsy mandray an'ireo zanako ireo ianao e. Dia ahoana ny hevitrao raha Bertine? Eny ara fa dia manaika fa tsy manatsafidy fa inona moa izay izay e. Fa dia ny fantatro aloha dia tsy maintsy fitainaingana ny trano sy ny fasana any ambanivohitra. Eny ara fa hiezaka mafy mba hahavitana soamantsara ny fanirianao raha Bertine.
dia izay roneny araka ny voalazan'ny dada dia voatery hipetraka any amin'ny dada ho ny zasy be maro Roger. Ahoana indray ary izany hevitra kidaladalandrainareo izany tokony sainaiky an'izany sady rabertiny efa malaza ratsy amin'ny ratsy-panahy ka tsy afaka hianatra ntsony ny izahay satria tsy afaka mpianatra anay ntsony dada raha vao tsy mipetraka any amin'izahay. Raha izay indray aloha ry feno aleo nareo mipetraka any aminy satria izahay hitanareo ihany tsy manam-bolan-doavana ny saram-pianaranareo ka inona ova dia mitsodrananareo anaka mba aleo alasana na izany azadinoana mamangy aneny sy voangy endroneny sady izay any erineny no andehanana any aminy mba ahafahanay manohy fianarana. Za koa mino fa ndray andro aho mbola tsy maintsy hiverina ty amintsika ihany dada. Mbola nakibon'ny omby izany anaka mbola tsy fantatra na ho tanteraka izany na tsy no avinareo jerena fa aza manao toy ny fanaondry anareo rehefa manambadinareo any aoriana any izay ihany mba teniko endre tsara anaka ny antranon'olona any io ndray neny sy ny ranomasony izay anie tsy handeha lavitra fa eto Antananarivo ihany miala tsiny anaka fa zao anie le atao hoe fondren'ny teraka mafy amiko zao fisarahany zao kanefa zao ny lahatra ka atao ahoany manginana eny azakivy ianao ry neny fa amangy anareo matetika izahay matoky anao anaka. Telo taona zahatra izao no nananganana an'ilay trano sy fasana. Mino aloha fa afaka hianom-bolana eo dia vita tsoma tsara daholo ireo fotodrafitrasa ireo. Fa ny mahalasa ny saiko mafy dia reto zanako manjeny andro lava fotsiny. Reto zanako raha dezy anefa milofo mianatra ary tena mahay mihitsy ry zareo. Ary raha tafita ireo ka ho lasa dokotera na mpitsara dia ho afa-baraka amin'ny tany mamonina. Oe ary ino ny ty mahalasa eritreritra be anao ry Bertina? Inona moa no mahalasa ny saiko raha tsy mifanamboarana an'ireto trano sy fasana tsy mety vita ty Tsy efa milamina ve ny momba an'io lalorina fotsiny ny trano dia ho vita. Misy volan-drasako izay sisa dia ho fitaitsika ny trano fa za mbola sahirina fampidirana mpianatra. Ka ireto mpianatra koa moa maro dia maroko tsy maintsy andoavam-bola daholo zao rehetra zao. Mbola tsy maintsy asitsika resaka io amin'ny manaraka. Inona indray no tianao lazaina amin'ilay hoe amin'ny manaraka izay? Ka ny zanako anefa lehibe tsy tokony hianatra tsony fa mitady asa amin'izay Ankizy tsy ampy taona ireo ka tadiavinao hiasa sahady ve? Aleo ny ankizy hianatra raha mbola mazoto mianatra satria ny fianarana ihany ny lova sarobidy indrindra eo amin'ny fiainana. Ary satria tsy mety hanaraka an'izay olazaiko raha dezy dia andray fanapahan-kevitra aingana. Aripako tsikelikely ny zanako raha dezy sy rotsy dia rehefa maty daholo dia ny zanako daholo no andova ny fananan-dradezy. Na ikala roto aza mbola ajetako dia amin'izay dia afaka hisoratra izahay roa. Dia ahoana izany ry feno dia matsinitsabona akory izany rija zandrinao tena maty ny zanako marina maty sy ny alana nenina akory. Mangina neny aok'izay aza mitomany ntsony fa ahoana ny tadiavinao angina tsy tomany kanefa ny zanako anie zao maty zao aok'izay tsy sarotsika atao tsony ange. Tena tsy lasa tsony fa tsy maintsy mody aty an-trano amin'izay ianao feno tena tapitra ringana daholo ao ny antsika mianakavy.
aiza ve ka tao anatin'ny taona ray dia zanako anankiroa sahady ny maty. Tena tsy mazava amiko mihitsy ka la reny kelynareo ty mihitsy no ahiahiko mamosavy. Mariny tena marina izany voalazanao izany roneny fa tamin'izao tany ambanivohitra dia nentin'ny dadatorajao tany amin'ny dadarabera izay dia laza izy io fa raha matobertina ny tena fototr'izao fahavoazantsika izao. Tapitra ringana daholo tsika menakavy raha mitoy izao dia amin'izay rabertina no andovany arenany dada rehetra. tena mitombony izany anaka. Zaho koa ny efa nieritreritra an'izany mihitsy. Tokony nanontanianao zao le dadarabe hoe inona ny tokony atao. Kanefa motany aminao aza tsy nisy vola koriko. Izay ny olana. Nampisamboriny dadatorajao vola ray alina dia karakarako ilay fanafody. Tsy maintsy mikarakara raha teo velona sika. Mba tsara fa na kosa dadatorajao zany dia misaotra azy aloha fa aterina ny volany amin'ny manaraka ka zao ry feno karakara hoaingana io zavatra io fa mandeha ny fotoana rehefa tsy karakara ianao dia aleo karakaraiko. Aleo ry neny karakarako azy ihany fa lasa manakorotan-javatra be ny fidirana eny amin'ny oraraha io eny ary matoky anao anaka. Mafy eneo azany maty anaka izany. Raha ny atezerako sy ny alaheloko dia ntsondromoko tamin'ny antsy misy libertina tsy faniny. Tsy mety izany roneny tsy maintsy hoe mampiasa tetikatsika fa miady amin'ny hery-maizana sika izao ka mila mailomailo tsara. Eny marina izany voalazanao izany. Lalitsaina tokoa ianao. Soa ihany fa misy ianao lamatoa amin'ny fianakaviana ry feno mba afaka mandray fanapahan-kevitra amin'ny mpahendrena. Ka tsy maintsy misaina tsara roneny vao manapa-kevitra satria ny fanapahan-kevitra tsara indrindra sady mahasoa dia ny avy amin'ny saina fa tsy ny avy amin'ny fo. Eny mandehana amin'izay anaka fa mandeha ny fotoana io sady ianao moa izany mbola manao fotoana amindrenareo any amin'ny hotely any. Izay mihitsy roneny tsy maintsy miafinafina miresaka an'izao raharaha zao amin'ny dada fa sao misy mahita ka andamoaka ny tetikady. Mandeha anaingana ary lasa aloha. Dia izay ry dada mifototry ny olana mahazo antsika izao tandremy kely mivavany lahy everiny lafa mpamosavy zany bertinina vadiko. Mino mihitsy fa torohevitra avy amin'ireny lahy zao mba hampisarahana anay mivady. Tiako anefa milaza milahy fa tsy hampisaraka anay mivady akory lahy. Aza dia topo be loatra aloha ianao ry dada fa mba hampisaina ihany aloha. Na dia ianao io aza efa voatazona amin'ny fanafody. Ody fity tena mahery vaika tokoa. Aza miteniteny foana le tsy lahy. Tsy hampisaraka anay mihitsy nareo ninonino nataonareo eo tiako iny vadiko iny ary efa tiako efa ela be talohan'ny arahako tamin'ireny lahy. Ka dadany izao tsy mahafantatra fa raha matoa bertina ihany na misavy an'izy reo lahy ka nahafaty azy tia nofaty daholo tsika menakavy dia amin'izay ry zareo amin'izay no andovany arenany dada. Vao maika ality tsy mazava amiko ny tiany lahy olazaina fa tandremo sao hoen'ny bertina izao resaka izao fa tonga dia ady tsy vita gidra be mihitsy. Mety ifampitory any amin'ny tribonaly mihitsy ny hafarany. Aleo aloha nefa lany amin'n'lahy eto fotsiny fotoana. Iny vadiko iny foana no aratsiny lisany eo. Aza mbola mandeha aloha ianao ry dada. Sanatria hoe tsy fitiavako andra bertina vadinao fa matoa miteny dia misy porofo mivaingana fa tsy miteniteny foana akory. Fa inona ary le porofo voalazan'lahy sao dia fanaratsiana ny vadiko fotsiny. Indray andro dia tafarako bertina sy saondra. Tsy mahita azy zareo fa zany ny resaka tao ambadiky ny varavarana. Nararotiko ny raisina tamin'ny findaiko ilay resany fa nahaliana ka ianao ianke hatramin'izao aloha dia mandeha tsaka ny sy andavany raharahantsika. Zanaka radesy sy rojo zao nefa maty. Efa mihena ihany ny isan'ny mpandova. Farany dia tapitra horingana daholo ireo dia isika amin'izay no andovany renan-radesy. Efa tsy maintsy isy tsipaka indray atsoatsy Tsy aloha ve aloha mama jana kely indray sao dia misisisy loatra ny fahafatesan'ny zanaka dada ka mampieritreritra azy sy ny manodidina hoe ahoana ihany reto faty misesisesy reto.
aza matahotra anao fa raha izay raha desy tsy afa-miteny eo mihitsy fa efa nasiko an'ilay fanafody sy miteny dia tsy afaka maka izy eo. Kialarojiny koa aloha mbola ataoko amin'ny fanaovana azy dia afaka hisoratra amin'izay izay sy raha desy. Ilay kiala tsy vanina iny ny tena vato misakana amin'ny fahasambarako e. Na tsy maty azy iny ataoko izay malasadalana iny. Rehefa lasadala izy inona tsony no vitany eo fa antsoina hoe kiala-dala izy. Ory mama, ahoana e? aza misioka aloha raha tsy tafavoaka ny ala. Fa ahoana? Mbola tsy tanteraka akory ny zavatra atao dia mireharery ity ianao. Ny olona koa ane tsy mipetrapetra-poana fa manana ny zavatra hainy. Manginy fa iainao zanako indray ve no ananatra azy amin'ny memoraly ahy. Efa tongotra mbiandakana ny andraberitinina ka tsy miverina tsony. Tadideo fa fitsonjovana no avy nareo taranako no mahatonga anao an'izao. Satria raha maty dia jalo nareo taranako fa tsy misy antra nareo tsony eo. dia izay ny fandehany dia mbola tsy ino ihany ve ianao ry dada? dia ahoana ny mbola tsy inoko an'izany sady efa profo mitohaka amin'ny tenda hoy ny fitenenan'izay. Tena tsy napoziko hoe Bertinina mihitsy ny nahavita an'izany. Ombeo aty ny telefona iny fa ataoko mahita iny androany. dia miandry ny adiny dada sy raha Bertinina fotsiny izany sisy e. Aleo aloha hikarakarahan'ity fanafody ity omena indray nareo fa tato ato dia lasa namaly valy sy tsy nanaraka ny teniko izy ka aleo asiana fanafody tsy mampiteny sy tsy tia mainty. Amin'izay mantsy tsy ho tia ny fianakaviany mihitsy izy indrindra fa hikala roto tsy vanina iny. Ary sao dia mba tonga tampoka eo dada ry mama ka ho sarony eo daholo ny ataonao Ka ny ray nareo anie tsy afaka hisaraka amiko tsony na horoako azy izy dia hitady afoana e. Aleo koa raha angaha tonga dia ho karakaraina amin'ny fanafody amin'n'ilay feno zanany fa tarazoka loatra ny raharaha ho tapitra ringana amin'ny fianakavian radezy ary ny arena no lasantsika daholo. Tena zay vao mazava amiko fa vehivavy tsy vanina ianao raha Bertinina, mpamosavy malemy. Enoko tao ambaravarana daholo ny resakareo e. Noendrikendrehanao mpamosavy indray aradezy mihina fa tsy maintsy mivady amanjana koa na prisika anao tsy ho tia inona miprofitenenanao fa mpamosavy zany e mihaino tao ambaravarany ny vavanao ihany ny teny an'izany teo tia koa ane misy profo tsy hahafahanao mamaly. Enoy ty oronam-peo amin'ny finday ny feno ty enoy. Hatramin'izao aloha dia mandeha tsakany sy andava ny raharahantsika. Zanaky radezy rojo zao nefa maty efa mihena ihany ny isan'ny mpandofa farany dia ho tapitra oringana daholo ireo dia isika amin'izay no andovany renan-dradezy. Efa tsy maintsy isy tsipaka indray atsoatsy dia mbola anda ihany venao amin'ity profo efa tsy azo laviny ty. Ay izany dia efa mpiain'ny resaka mihitsy nareo menakavy. Lay fendozy iny izany mitsikily sy mpiain'ny resaka tato ka fitiavako anao sy fitsonjovako ny ho avin'ny taranaka ao anie nahatonga anao an'ireny. Tsy misy an'izany raha Bertinina fa raha tsy mpanas fialonana ary fitiavan-tena no nahatonga anao an'izao Raha te handeha koa ianao radezy malalaka amin'ny varavarana rofy ny entanao dia lasa koa ianao any amin'izay tany afatesanao any. Mba mifandefera ihany nareo dada sy mama fa tena manala baraka izao Lasa koa raha matotia bibilava efa elan'ny firetana ka mitady lalaka itsorana. Ianao manapahady sy natokony hanampitamby andray no mandroaka. fa iny ty ataonao ry mama dia ndroanao dada ary raha ohatra ka tsy verina tsony izy zao dia ahoana ka aza matahotra indri fa tsy maintsy hiverina iny tsy mahafoy ahy iny fa ifanifanako an'ilay tsy manadino. Tsy misy asaraka naisy radezy zany. ho hitako eo ary zaniko sao dia manantena tsy misy eo ka mitsako tsy misy eo ry mama. dia tsy manakolazaina ntsony ary rojo resy tanteraka mifona fa tsy hamerina ny adalana vitako tsony.
Zaho voatsapako ny adisoko. Ny vady aman-janako ihany ty ny mahavonjy ahy. Dia inona moa izany faraka voalazanao hoe tsy manenjika resy izany efa dia mitandrema fotsiny amin'ny manaraka e. Izao ny vola lanina fafifafy tany amin'ny olona tany fotsiny. Ry zareo tafita. Jereo tsika miamahantra. Oak'izay rojo a. Manome toky ianareo vady aman-janaka fa anonitra ny zava-dratsy vitako e. Ny toky fitaka fa ny atao no hita ho ny fitenenany. Ka ho hitanao eo izany fa raha zaho koa aloha hoe mbola hisy manaraka dia miala tsiny fa dia avelana ihany amin'izay ianao. Tsisy hanavitra anao tsony eo. So zava-mitranga tamintsika izao anery dezy dia heriny devoly avokoa e. Ka manomboko izao dia ndao tsika hiverina hivavaka amin'Andriamanitra fa izay ihany ny lalana tokana tsy hahafahan'ny ratsy manjaka amintsika. Izay mihitsy ny lazaiko aminao hoe tsy hiverina any amin'ilay bertininy intsony aho mandra-pahafatoko. Rojo a. Mahatsiaro an'ilay fiarahantsika voalohany tany Fianaratsoa. Rojo, tiako anenao e. Etso roako Ambay tany aloha ery fa mbola manao raharaha e. Ianao koa. Hatramin'izay tany amin'ny Rabertinina tany foana ka eo vao hoe rojo e, tiako ianao e, etso roako kely ianao e, patati patata e. Tena losy ty fa efa enimbola izao mbola tsy miverina anao biangy. Fa ahoana e? Toa efa lasa mpivavaka be ondry zareo mianakavy. Tsy nandatra tsona izany mpanabodigazo. Aiza ianao radesy a? Fa ahoana ny navelanao rery? Aiza ianao e? Ahoana ny navelanao rery? Aiza e? Tena tsy naposiko e. Tsy naposiko mpandeha ny-javatra radesy a. Radesy, aiza ianao e? Nanenenako ny ratsy vitako e. Radesy a. Aiza ianao e? Mifona-patsy anao tsony e. Andriamanitra, tena lasa daly mama marina. Nanao tsinitsina ny tata loatra izy ka lo tata dia tsy nahita miverina intsony. Misy vaovao lehibe rineny a. Vaovao ahoany a? Nivaly tamin'ny Rabertinina sahady ny ratsy nataony. Lasa adala hono izy ka miteniteny sy mirediredy tamin'ny fandaozany dada azy. Ay, nivaly tamin'izany ratsy nataony tamintsika anaka. Zahay tokoa ny tonga ny fitenenana hoe nitody tsy misy fa ny atao no miverina. Ny farana teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Tena tsy nampoiziko marina. Nosoratany Randriana Arvelo Marcelin. ireo nany mihaino ny tantara. Daniela, Nioni, Louise, Alain, Ando Arinjaka. Nandray feo Ery John Randimby Arvelo. Nana Totosa. Niony Ramana Misata.